Mpitarika toy ny ahoana moa izany no tena ilaina? Andaontsika hiara-hidinika an'izay indray araka ny soratra masina. Faly miaraba aminao ary manasanao mpitiavana ho tafaraka eto indray sika andinika an'ilay hoe mpitarika toy ny ahoana moa no ilaina. Arak'izay andao sika hiainga amin'ny fitarihana izay niainan'i Mosesy. Asaiko ianao aloha Exodosy 4:20 andininy 7:20. Exodosy 4:20 andininy 7:20 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niaingy Mosesy Josoa mpanompony ary Mosesy dia niakatra tao tendrombohitr'Andriamanitra. Inona izany ilay toetra ny mpitarika eto? Mifandray, niakatra tao tendrombohitr'Andriamanitra, mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Izay izany mpitarika ilaina, mahay mifandray ary tia mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Fa raha toizantsika kely ao amin'ny Exodosy 2:30 indray ny andininy 7:20 dia izao nivaky ny teny. Exodosy 2:30 dia vakiantsika ao amin'ny andininy 7:20 ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa reny Josoa ny fitabataban'ny olona izay niorakoraka dia hoy izy tamin'i Mosesy hoe misy tabataban'ady atsy an-toby. Eo indray izany Josoa indray eto dia manao tatitra mba hampandeha aingana ny zavatra tokony ho raisina. Eniny Josoa dia manao tatitra aingana izy. Tatitra izay iarahana mama rehefa avy eo ny olana izany. Izany no mpitarika ilaina ao anatin'ny fahombiazana. Manao tatitra ary mitsinjo, mikendry ny anarahana ny fahamarinana. Eo amin'ny Exodosy 3:30 asaiko ianao ary andininy 1:20 andao vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny hoe ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany ary niverina anakio amin'ny toby izy. Teo ilay fifandraisana, fa ilay fifandraisana aza dia voambara fa mbola misy fisakaizana akaiky izany amin'Andriamanitra. Izasy ianao ao anatin'ny hoe fitarihana dia ny fifandraisana faran'izay akaiky amin'Andriamanitra, sakaizan'Andriamanitra. Izay no tena andrasana iainantsika, fa rehefa miaina izay isika atoran'Andriamanitra ny lalana rehetra atafavoahana. Izay ny an'ny Mosesy sy Josoa teo. Ny sombony hitantsika moa tao amin'ny Josoa izany hoe mailaka avy hatrany Josoa rehefa manao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ny tena tsy ambara telon'ireto mpitarika ireto. Fa inona indray nampiavaka ny fitarihan'i Josoa hoy ianao? Andao sika somary ao amin'ny Nomeria 4:20. Misy sombony hojerentsika ao 4:20 amin'ny Nomeria dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 10 eo no misy ny votoatin'ny 4. Ny lohateny kely moa izany dia hoe nandavan'ny zanak'Israely tsy hiakatra ho eny amin'ny tany Kanana. Ao amin'ilay fisafonany tany io izany. Fa raisintsika manokana rehefa nandeha izany ilay fisafonany tany dia raisintsika manokana mihitsy izany ny an'i Josoa zanaky Nona. Ao amin'ny andininy 9 ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone izay isan'ny nisafony tany dia nandritra ny fitafiany. Ary ny teny tamin'ny fiangona dia ny zanak'Israely izy roa lahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafona dia tany tsara indrindra. Raha sitraky Jehovah isika dia hitondra antsika ho any amin'izany tany izany izy ka omeny antsika ny tany dia tany tondra-dronono sy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompo tany. Izay ilay herim-po, korazy foana. Ary izay anisan'ny toetra ny mpitarika izay ilaina. Ohatra Josoa izay, izy Kaleba moa teto no nanome an'izay ohatra tsara izay. Ao amin'ny Nomeria 7:20 ihany koa mbola manamafy an'izay fomba fitarihana, toetra ny mpitarika tsara nananan'i Josoa izay. Nomeria 7:20 ny andininy 5:20 ka hatrany amin'ny andininy 7:20 famaranana any izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Mosesy niteny tamin'i Jehovah hoe aoka Jehovah Andriamanitra ny fanahin'ny nofo rehetra hanendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana ka hivoaka siditra eo alohany ary hitarika azy hivoaka siditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehovah. Dia inona ny toy an'izay? Ary io Jehovah tamin'i Mosesy hoe alao anao ary Josoa zanaky Nona lehilahy izay manam-panahy ka hametrao ny tananao izy.
voafidy ilay Josoa zanak'Nona hitan'ny Mosesy fa tena nanana an'izay toetra tsara ny mpitarika izay. Ao amin'ny 2:30 ihany momba ny Josoa izay tsara laza teo imason'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. 2:20 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe afa-tsy Kaleba zanak' Jefone Kenizita sy Josoa zanak'Nona izay tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehova. Zasy ianao io mitady ny ho mpitarika na mitady mpitarika izay endry sy mahay, mila mpitarika endry sy mahay, na isika ihany koa miofana ho mpitarika, dia izay le hoe ny voalaza teo fa tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehova, tsy nahitana ninona kilema mibaribary fa tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehova. Sarotra izany ankehitriny kanefa mbola azo ny olon'Andriamanitra atao ny fikitra amin'Andriamanitra toy izany. Tianao ve ny ohatran'izany? Na izaho koa na ianao koa dia maniry isika ny mba hifikitra tanteraka amin'Andriamanitra ho mahitsy eo amin'Andriamanitra. Andao hoentsika mbavaka ary izany. Ray masonao, mifona aminao izay fa marefo tsy mba tahaka ny Josoa sy Kaleba na i Mosesy akory, kanefa mbola tarihinao ao amin'izao fiainana izao ary manaiky ny fitarihanao zavatra misy ambony indrindra. Amin'izao fo izay mba hiantehitra mandrakariva aminao ary hampahirezo mba tsy hanao izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ka ny toetra ny mpitarika izay tsara dia ianao no miantoka ho aty aminay fa izay kosa mandeha araka ny sitraponao. Dia omba ny tsirairay avy hatrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.